fanatsarana azy amin'ny taona ho avy moa zany ny amin'ny raika amby telopolo volana janoary ny komitin'ny fanorenana dia nikarakara réveillon zany zany hoe mbola natao kelikely ihany moa zany izy mbola vitsivitsy ihany kanefa tsy hoe tsy manakana akory ho an'izay tsika te handray anjarana zany satria dia izy io sady hoe tahaka ny fanaon'ny olona mba manao réveillon kanefa ihany koa dia misy ihany koa ny fandraisana anjara ho amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny maha-komitin'ny fanorenana azy eo zany ny amin'izay fifaliana tahaka ny fanaon'ny olona rehetra izay kanefa eo ihany koa ny fandraisana anjara sy fanoizana ny asan'Andriamanitra raha liana amin'izany ianao dia afaka manantona ny komitin'ny fanorenana afaka makao aminay eo ambony eo zany ho amin'izany réveillon zay ataon'ny komitin'ny fanorenana izay ao mahazo ny atsipiriany mahakasika an'izany zany zay no mahakasika an'iny ny amaranako azy dia rakim-pisaorana avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray manolotra rakim-pisaorana 10 000 ariary ao andray aman'irany mpitandrina ary 20 000 ariary ho amin'ny fanorenana araka ny voalaza teo dia misy ny vatomamy izay fampizarana rehefa eo ampanaovana ny rakitra ity amin'ny alitara isika dia amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny 1:30 ora isy ny fanamasinam-panambadiana ho tanterahana eto am-piangonantsika dia ny fanamasinam-panambadian'ny fanjo eritiana tokony aina sy ranivo Aromalala feno miora nantenaina ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ny antsika rehefa malala hanavao ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra efa hitantsika daholo moa ny tokony atao rehetra fa dia mandroso amin'ny finoana isika ao anatin'izany rehetra izany mavitribitrika ihany isika fa mandeha fotoana tokopira no mihira sy mampahery antsika ao anatin'izany alohan'izany aloha dia misy hira izay nafeon'ny zava-maneno mialohan'ny atokopira satria mbola hanao rakitra izy ireo dawary tomboka.
andesika rehetra hanavoandray ny fanoloran-tenantsika ho an'ny tompo a de tsangantsika n'olotra andrakitra sy anolotra ny tenantsika dimy amby fitopolo andininy fatelo siatsanoa tolotra Sozate rakani kambamara sanifana titra famaranantsika so revana malala mampatsiaro kely an'izao zavatra rahazaiko soako raha mpandray fanasan'ny tompo ianao a dia mandray fanasan'ny tompo zany ianao miaraka aminay
fanasantompo ara-dalàna ato amin'ny efitsigema na hoe loteranina ianao ka sena mandalo a asena mivahiny ato amin'ny efitsigema na hoe katolika ianao vita confirmation ka ty andray a tsy mandrara akory zay raha tsy mpandray ianao dia tsy mandray mihitsy fa miaraka ihany tsina ny fampovavahana sy ny fandraisana ato amin'ity fiangonana misy antsika ity ny alalan'ny dekorina fa mpandray ianao dia mitsangana ianao rehefa mandalo ny kapoaka sy ny mandalo ny divay sy ny mofo a dia mitsangana ianao a miaraka amin'ny namanao raha mpandray ianao zany dia mandray fiaran'izany tompo raha tsy mpandray ianao dia mandiny tena tsara fa mbola ho mpandray ianao raha pitso ndao ary afaka malala handroso isika zany fandraisana fanasan-tompo zany sady famaranana raha teo ty fampovavahana krismasy ity Jesosy antsika maty Jesosy atsika mitsangana tamin'ny maty Jesosy atsika ary niakatra ny an-danitra Jesosy atsika miveriny Jesosy antsika indro mivelatra manoloana atsika ifanasana masina izay manambara ny fanatrehany tompo amin'ny fomba hita maso sy azo tsapaitanana ko mitsangana ianao mpandray fanasan'ny tompo asandrato amin'ny tompo ny fonao andre zao teny zao ianao fanasana manao hoe ianareo rehetra izay mangetaeta makanisa amin'ny rano ary ianareo izay tsy manam-bola avia mividika homana ny avia mividia divay sy ronono nefa tsy am-bola na mikarena nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy hanina ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky mihaino dia mihaino aho ka hano izay tsara ary aoka iravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo amen ifavaka isika fantatray fa tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao i Jesosy Kristy mpamonjy anay eo anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany dia raha tsy mankalaza ny manome voninahitra anao isan'andro ny anjely tsy omby alinalina ny mpaminany ny apôstôly ny martiora ary ireo olom-boavitra efa sambatra any aminao ko avelao reny ny feonay mba iombona amin'ny feon'izy ireo misantatra sahady ny fanjakana sy ny fiobina hoe
isika iomana amin'ny hira faefatra-mbempolo any andininy fahatelo miomana ao amin'izany hira izany isika eo aniran'elan'izao fahatserovana sy vavaka ho ataontsika. aoka ianoantsika ny teny fanorenana ity sakramento ity manao hoe fa Jesosy tompontsika tamin'iny alin'iny izay namadiana azy tena andray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny izany ka hoy izy raisoano ity ny tenako izay omena ho anareo izao nataovy io fahatserovana. dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misy tro amin'ity ianareo rehetra fa ity norako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka mandrehitra ho famelan-keloka izao natao fahatserovana na ovinana misotro ianareo fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo manondra-piaviny. Amen. 7:17. Hitsangana ianareo mpandrefarasan'ny tompo ry afaka malala manasa anao hitsangana fahafakisika ny tompo raina ny an-danitro indreto izay manao eto anatrehanao ny fahatongavan'ny fahatserovana ny fahatongavan'ny zanakao olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganany avy tamin'ny toerany maty ny fiankarany tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay dia miandry sy mitalao ny fiverenana izay ko mba fenoany voninahitra ny fanaty-pisaoranay ta io tanteraka izao sakramenta masina izao ary mba ikeo endrik'ilay fanatitra tokana sy tanteraka nateriny indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izany. Ry tompo rainay ny an-danitro aoka hiasa ny fanahinao masina hamasiny ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy hamasiny ny kapoaka mba hanambara ny ran'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa ao aminay ny fanahy masina tsirovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ranony tomponay tompandraisanay ity fanasana masina ity. Ny fanahinao masina no mahary anay olom-baovao mamelona anay manamasina anay manome anay ny zava-tsoa rehetra ko aza manaisotra ny fanahinao masina aminay mihainoa anay ry Andriamanitra tsy toa noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao amin'ny Kristy fa amin'ny anarany no angatana izany. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy izay natolotra ho antsika satria iray ihany mofo isika koa dia teny iray ihany na dia maro azy fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany vatana iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaona izay soarantsika dia firaisana ny rano Jesosy Kristy tompontsika dia ny ranony fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika ho famelan-keloka. Ko satria voapetipety nota mandrakariva ny nofontsika dia ndeha isika hanetry-teny ho nandren'ny tompo amin'ny vavaka iombonana manao hoe tompo tsy mendrika atao hoe zanakao aho, tompo tsy mendrika nidirana ho tramoko aho, tompo tsy mendrika nitsina Jesosy solata famiratabatra akory aho kanefa hoenao hoe izay manamana dia tsiro no lavitra mihitsy. Amen. Dia hoy Jesosy Kristy tompo andeha fa efa voavoatra avokoa izao
ny zavatra rehetra. Amen. Mahazo toerana tompoko. Rehefa mandalo eny aminareo ny diakonina dia mitsangana ndray w raha mpandray a mandra maka ny famantarana ny tena sy ny ranony tompo a dia miara-mipetraka ianareo dia iraina ihany koa ny hira voalahatra fa raha mbola ety ambony altara ety dia feon-java-maneno ihany no horentsika. Zarao fifaliana ireny ho an'ny mpianakavy finoana. Amen. Hira voalahatra dia iraintsika avy hatrany izany amin'ny fanesy fa tsy misy soratra masina eo anelanelan.
manasanao mpandrefanasan'ny tompo hitsangany ho Jesosy Kristy tompontsika raiso hano tia ny tenako izao no ataovy io fahatserovana. Hoy Jesosy Kristy tompontsika sotronareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloko izao no atao fahatserovana na oviana no misotro ianareo. Mamlo Jesosy ny fitiavanao. Zahay teraka ianao tonga hamonjy anay, maty ianao mamonjy anay, tsangana tamin'ny maty ianao manavitra anay tamin'ny fahafatesana, miakatra any an-danitra ianao mifona ho anay, miverina ianao mandray anay. Misaotra Jesosy, feno fatra ny fitiavanao ary tia fanasana masiny ity no maneho anay an'izany fitiavana Andriamanitra tonga lafatra izany. Dia rainay ianao Andriamanitra, tolotray ianao ny tenanay fa ho mpanomponao mandramaty izay ary ioronao aminao mandrakizay. Misaotra Tompo fa tianay ianao. Ta io ny fiainanay, ta io ny ankonanay, ta io ny fiangonanao, ta io koa ny firenenay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Mahazo mipetraka Tompo. Dia mamerina ny kapoka niraisana farasan'ny tompontsika raha sena mandalo eto amin'ity fiangonana ity ianao. Reny kapoka reny dia tsy hoe sasana akory dia averina indray fa azety ireny mba hitandrovana ny fahasalamantsika. Dia manana an'irenitsika, manao an'ireny isika. Dia mandolo tena ho an'ny tompoko isika manantitra izany fanoloran-tena ho an'Andriamanitra izany. Tokopira no mira mandritra izany.
zao no afatra ho antsika rehefa avy nandray arak'izay mety ny fanasan'ny tompo isika koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy tompo dia mandehana ao aminy arak'izany koa mamaka tsara sy miorena mafy ao aminy ary mitoera amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo mahazo amin'ny fisaorana ary oka amboniny izany rehetra izany ny fitiavana fa feny ny fahatanterahana izany. Amen. Andeha marana izao fotoana izao tsika revaka malala ny hira voalahatra dia raisina an-tsodrano manasantsika rehetra hitsangana. raiso amin'ny finoana ny tsodrano atolotro anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mitay anao anie Jehova ka miaro anao mampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mamindra fo aminao manandratra ny tavany aminao anie Jehova ka manome anao fiadanana ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay Mesia antsika ny ho aminao mandrakariva. Amen. Mahazo toerana mivavah mangina ary atolory ndray ny tenanao ho an'Andriamanitra. dia ho anao Andriamanitra tokana sady endry ireny ihany ny voninahitra
amin'ny anaran'ny ray sy ny sanany ary ny fanay masina amen. Dia miraro fitahin'Andriamanitra ho antsika rehetra ry afaka malala samy manao fety sambatra tsika menakavy amin'ny roa sasana zany fotoana amin'ny tsika lelady dahoaritsika fitahin'Andriamanitra daholo. Amen.